ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba-tsika rery afaka ohatratra ity alarobia fahen'ny volana janoary 2024 ity ary dia manonona ny fahasoavan'i Jesosy amintsika ny mofinaina voalahatra ao antsika io afaka dia ny Timoty voalohany toko voalohany taratasy ny soatan'i Paoly zany ny Timoty zanany Timoty voalohany toko voalohany andininy 12 ka hatramin'ny andininy 17 faketsika aminaran'i Jesosy. Misaotra amin'i Kristy dia Jesu tompontsika aho izay nampahiray fa nataony mahatoky ka nitendreno amin'ny fanompona. Dia izao izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanintsika sy mpampahory kanefa nahazo famindram-po satria tamin'ny tsy fahalalana nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony kela ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga dia aty ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izaho lohany. Kanefa izao no namindrana voatamiko dia mba asehony Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fiainana ho an'izay ino azy ahazona fiainana mandrakizay. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manontaloha tsy mety maty tsy hita dia Andriamanitra tokana ihany ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray masino manomasinanay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehafana lay teny fampahirizana ny andininy 12 no entina mampahirenao. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahiray fa nataony mahatoky ka mitendreny eo amin'ny fanompona. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahiray fa nataony mahatoky ka mitendreny eo amin'ny fanompona. Eto rehefa malala dia mampahiry mafy any Timoty Paoly satria naniraka any Timoty izy mba hisolo tena azy tamin'ny andraikitra maro samihafa izay tsy nahafahany namana tanteraka izany. Ka dia Timoty no nirahina na tany Efesosy io na tany Korinto io ankoatra ny mampiara-dalana azy amin'ny Timoty dia nisy fotoana nirahiny mandiriry ary Timoty. Dia manam-panompon'Andriamanitra izay misy fotoana miady rery amin'ny lafiny hoe fanomponan'Andriamanitra na fijoana vavolombelona dia ilaina ny fijoana vavolombelon'ny hafa. Mila mandrakarivotsika rehefa malala mandrena maheno ny fijoana vavolombelon'ny hafa. Ny fijoana vavolombelon'ny hafa izay rentsika natantaraina amintsika dia mahatonga antsika koa hifaly amin'Andriamanitra nefa mahatonga antsika koa hanana maridalana ka tsy hanana ilay ataontsika hoe sentiment de culpabilité na ilay fiheverana ny tena ho diso ratsy noho ny hafa. Eto Paoly dia mazava ho azy mijoro vavolombelona Paoly ary miteny mihitsy Paoly manao hoe izy no lohan'ny mpanota. Raha misy osy mpanota fantatra teo amin'ny tantara dia izany no lohany. Azavaina fa Paoly raha nandoratra ity taratasy ity dia tsy teny ambony pilipitra tahaka ny tsy taratasy novakiana teny ambony pilipitra izy ity na taratasy novakiana ho an'ny vahoaka rehetra tahaka ny taratasy nosoratana ho an'ny Korintianina na nosoratana ho an'ny Galatianina na nosoratana ho an'ny Efesianina fa taratasy manokana ho an'ny mpitondra fivavahana, taratasy natao anjanaka ho an'ny Timoty. Sarotra Paoly tsy niteny izany mihitsy tao Korinto manao hoe raha misy mpanota Korintianina dia izany voalohany. Raha niteny izany tamin'ny Korintiana ny apôstôly Paoly dia ozy ny Korintiana manao hitanareo fa tsy mendrika atao apôstôly akory izy satria ny Korintiana dia ny taratasy faharoa ny Korintiana dia ahitana zany fanozongozona ny kristianina sasasany tao Korinto ny maha-apôstôly amin'ny Paoly zany. Na raha ohatra ka niteny izany tany Galatia Paoly na tany Efesosy dia mety ho tsisy nandray tsisy namaky akory ny taratasy ny ary. Fa eto izany ny fijoana vavolombelona dia tena manokana io resadresaka ny fanaovan'ny Timoty sy Paoly io. Azo lazaina zao hoe taratasy tsy ambaratelo mihitsy fa teoriana izy vao tsy tonga vao azotsika rehetra ny vakina satria taratasy pastoraly. Tiana tenena manao hoe misy zany ny fijoana vavolombelona
fiteny mason'olona fa misy tsy fiteny mason'olona. Sarotra am-Paoly ny teny mason'olona manao hoe zany lohan'ny mpanota, dia tsy maha-apôstôly azy no tadidin'ny olona fa ny mahalohan'ny mpanota azy, ary mety animba ny finoan'ny olona indray azy zany. Ka eo no hitandremana ny fijoroana vavolombelona. Misy toerana, misy zavatra firesaka ao amin'ny olona rehetra, misy zavatra firesaka ao amin'ny fiangonana, fa misy zavatra firesaka ao amina olona anankiray manokana, zanakao na olona taizana ho ara-panana tahaka zany. Fa ilaina zany ny fijoroana vavolombelona iarovana amin'ny finoana, iarovana ampaherezana, fa tandremana tsara ny fotoana anaovana an'izany, ny toerana anaovana an'izany, ary ny olona iresahana an'izany. Eto Saint Paul dia nijoro vavolombelona tamin'ny Timoty zanany, dia niteny manao hoe zaho no lohan'ny mpanota, Jesosy no lohan'ny fahamarinana, izaho lohan'ny mpanota. Dia mazava tsara fa ny fanojo ilay lohan'ny mpanota sy ilay lohan'ny famindram-po, ny fanojo ireo samy lohany izy ireo Paoly. Da tsika amin'ny andiny fadimy folo sy ny fahenina folo hoe dia mba asehon'i Jesosy Kristy amiko izay lohan'ny fahapo rehetra, lohan'ny famindram-po Jesosy ary lohan'ny mpanota Paoly, fa niaona ireo ataontsika hoe tendro anankiroa reo, ary rehefa niaona ireo tendro anankiroa reo dia inona no nitranga? Niteraka fanompona. Rehefa niaona ilay famindram-po, rehefa niaona, rehefa nanatona ilay lohan'ny famindram-po, nanatona ilay lohan'ny mpanota, dia nahatonga inona ho Paoly? Nahatonga fanomponja, nahatonga antso zany. Hoy Paoly amin'ny andiny faharoa folo, misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika, io ilay lohan'ny famindram-po, izay nampahiry ahy, io ilay lohan'ny mpanota, ka nitendreny ho amin'ny fanompona. Rehefa koa malala nampahiry an'ity Timoty koa ty taratasy ity, satria nanome maridalana an'i Timoty, nanome maridalana an'i Timoty izy ny amin'ny ataontsika hoe ananana finoana maro-toerana tsara amin'ny mahampanopin'Andriamanitra. Eto ary Paoly manao hoe ny sorako an'Andriamanitra dia zanatsoina ho mpanompon'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra an'i Kristy fa tsy hoe namindra fo tampoka ihany izy, fa ilay famindram-po dia nanjary tonga fanompona. Paoly zay ravaka malala dia misaotra an'Andriamanitra no mahampanopin'Andriamanitra. Randray mantsy ravaka malala metimietreritra manao hoe marina fa eo ny teny Jesosy tamin'ny fanoharana ny hoe falina any an-danitra raha misy mpanota mibebaka, mazava io. Fa i Paoly kosa dia manazava manao hoe zany faly a rehefa natsoina ho mpanompon'Andriamanitra. Zany hoe ny antony ny antsona ho mpanompon'Andriamanitra dia fifaliana ao fa tsy fifaliana ao an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra zay eo. Rehefa mantsika avako malala mampino dia mietrehitra manao hoe mahampanompon'Andriamanitra ke dia fifaliana ao an'Andriamanitra ihany, fa tena fifaliana ao anao koa ny mahampanopin'Andriamanitra. Ny Andriamanitra ke vita foana ny asa. Andriamanitra ke tompon'izao rehetra mahay zavatra rehetra, fa zao raha nantsoina ho mpanompon'Andriamanitra anao dia fantatrao ve fa ho anao koa no antony netsonany, ho fiarovana anao no antony netsonany. Betsaka ry havako malala ny mpanompon'Andriamanitra manadiny fa ny antony netsona azo mpanompon'Andriamanitra dia ho an'ny tena koa, fa tsy ho an'Andriamanitra ihany. Raha ohatra ka eritreretinao foana mantsy manao hoe ka Andriamanitra nge mahazo tombony rehefa mpanompon'Andriamanitra dia Andriamanitra no mahazo tombony, tsy ry havako malala, enao no mahazo tombony voalohany rehefa mpanompon'Andriamanitra ianao. Io tenenin'i Paoly io, ina moa ny tombony? Tsy tombony materielina loatra, fa le tombony ara-panahy, le tombony ara-panahy. Hoe misaotra an'Andriamanitra fa nitendreny ho mpanompony. Zany hoe misaotra an'Andriamanitra fa tonga kristianina namindrana fo, kanefa koa misaotra an'Andriamanitra fa nataonao mahatoky ary nomeny andraikitra dia tonga mpanompo. Hoy tsika manao hoe ndraindray ny kristianina mieritreritra hoe tombontsoa an'Andriamanitra ny maha-kristianina azy, ary rehefa izay ny eritreretina manao hoe matiantoka zany
Itao fa matiantoka Andriamanitra rehefa tsy manao fanompoko tsara eny tokoa malahelo Andriamanitra rehefa tsy manao fanomponao tsara ianao fa ianao koa no matiantoka ianao rehefa tsy ataonao ny fanomponao fa tsy Andriamanitra ihany matiantoka rehefa mieritreritsika fa manao fanompona ho an'Andriamanitra fa tsy manao fanompona ho an'ny tenantsika ihany koa dia manjary lasa mirehareha tsika lasa tonga manaotra le olona hoe io ange nga vity fiangonana io nga mandeha raha tsy zay hoa nga io ohatr'izao io fiangonana io raha tsy te hoa nga ny asan'Andriamanitra vita raha tsy te hoa fa eny le avako malala marina tokoa zany fa nataon'Andriamanitra fiasana ianao fa tsy midika mihitsy manao hoe fatiantoka Andriamanitra raha tsy eo ianao fa fatiantoka ho an'ny tenanao koa aza movefa mba nisaotra an'Andriamanitra ianao no ny antony mahampanompon'Andriamanitra anao fa ny tena antony mahatonga lay hoe mahatonga lay fitahiana eo aminao mihitsy aza mahatonga lay antso eo aminao mihitsy aza dia no lay fanatanterahanao lay fanompona zany hoe satria ianao nomena lay fanompona manokana dia homen'Andriamanitra anao ny fiarovana ny fitahiana ny fahasoavana mba hahafahanao manantanteraka lay fanompona zay mahatonga amin'ny Paoly tena hoe za misaotra an'Andriamanitra satria nataon'ny mpanompo ary rehefa nataon'ny mpanompo zany dia nomeny azy rehetra entiko manompo azy dia misaotra azy Avako malala move itsika kristianina tena misaotra an'Andriamanitra no mahampanompon'Andriamanitra atsika fa ndraindray everitsika mandrakarivo araka volazantany aloha manao hoe misaotra an'Andriamanitra fa nahazo fitahiana dia mieritreritsika fa itsika foana miasa tsy dia avako malala fa ny maha kristianina anao dia misoroka zavatra be dia be ao amin'ny fiainanao misoroka zavatra betsaka ny hoe zapino dia tonga kristianina mba ho fiarovanaN'Andriamanitra mihitsy koa zany mba ho fiarova koa ny tenako sy ny finoko ndray maka nisy mpanompo vavin'Andriamanitra anankiray tsy salama izy tena tsy salama saina mihitsy narary tany ampitan-dranomasina dia noditra eto Madagasikara dia tsy salama dia akanjo ny fanojo fizondra vavolombelona zany dia natsoin'Andriamanitra ho tonga mpiandry dia rehefa ady am-panahy be mihitsy tao amin'ny toby anankiray hoe ahoana ty olo ty ve hotokanana mpiandry sa tsika fa izy raha toatra ny salama avita ny asan'ny mpiandry ve izy ny toe-batany marefo izy mora osa ra-panahy sy ny sisa rehetra dia hoy ny lava tamin'izany ray mandeha ny tobiny Karabalaza tokany mpiandry izy dia fa ahoana tokanana mpiandry izy dia miatrahana fanontaniana fa ahoana no fangamo azo tokanana mpiandry ve olona izy io afaka mety tanana na dia izy marefo be eo ary ny fahasalamana dia hoy ny misy mpiandry misy olona natsoin'Andriamanitra ho mpiandry ho an'ny hafa fa misy koa natsoin'Andriamanitra mpiandry ho an'ny tenany toy ny milaza manao hoe natao mpiandry olona io mba hiarovana ny tenany izy anondrasany voalohany tenany ary marina zany ry avako malala ny mahadekona anao na ny mahalolona anao na ny mahampitandrina anao dia nisoroka zavatra betsaka mihitsy ny tenanao ny voalohany andrasanao ahoana moa ny andrasanao ny hafa raha ny tenanao aza tsy voandrinao midikan'izany dia izao ny mahampanompon'Andriamanitra anao ny mahampanefina zany ny tompo ny mahatompona ndraikitra amin'ny sampana dia misoroka zavatra betsaka mihitsy amin'ny fitondrantenanao amin'ny fiainanao mihitsy mampatsiaro anao manao hoe ianao nge kristianina ianao nge mpanompon'Andriamanitra dia izao ve nitoetra anao afaka malala izay mahatonga amin'ny Paoly misaotra an'Andriamanitra fa tonga mpanompon'Andriamanitra fa raha tsy mpanompon'Andriamanitra dia ratsy indrindra amin'ny olona eto ambonin'ny tany io teny hoe ny lohany sady mpamon'olona ny mpanao herisetra mipampahory fa misaotra an'Andriamanitra fa tsy zany tsony afaka malala misaotra an'Andriamanitra fa mpanompon'Andriamanitra fa raha tsy mpanompon'Andriamanitra dia angamba sanatria mety ho lohany mpanota tahaka ny Paoly na tsy lohany aza angamba mety atenatenany afaka malala ny faharoa dia izao tsy hoe mampahiry ny Timoty any Paoly ka mijoro vavolombelona mba misaotra ianao anaka amin'ny mahampanompon'Andriamanitra anao fa aza dia menimenina mandrakariva mahampanompon'Andriamanitra hoe mafy ny asa betsaka ny didy ahoana nandaminana ny fandalam-potoana erena ry aza dia menimenina lava amin'ny mahampanompon'Andriamanitra ianao anaka satria Timoty koa marefo ara-panahy
tanora de tanora aza de imenomenomana mandrakarivo io asan'andriamanitra io aza de itarainana mandrakarivo io asan'andriamanitra io aza de atao makivy io asan'andriamanitra io fa misoran'andriamanitra amin'ny mahampanompon'andriamanitra anao anaka fa ny faharoa izy manao hoe ny manao anao mahatoky koa de andriamanitra ihany zany hoe miantso anao ho mpanompon'andriamanitra andriamanitra fa ny manefy anao mitaizanao ho mpanompon'andriamanitra mahatoky mbola zavatra hafa andriamanitra ihany tsy ny mpanompon'andriamanitra rehetra zay nantsona akory no mahatoky ry havana fa misy mpanompon'andriamanitra tsy mahatoky mamaky ery ambany arinareo fa mijarana midina fitobeny folo mofirainantsika fa mitoy ry amin'ny andininy faharoapolo de hoy izy tamin'ny Timoty manao hoe nandininy fahavaloambiny folo amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara zay efa nariny ny sasanikeo zany hoe ny mahampanompon'andriamanitra anao de anao miazona ny finoana sy ny fieritreretana tsara fatandremy tsara sao manao ohatra ny Himeneo sy Alexandro andininy faharoapolo izay natolotro an'ny satana mba ho faizana tsy hiteny ratsy zany hoe misy mpanompon'andriamanitra anankiroa Himeneo sy Alexandro izay samy mpanompon'andriamanitra ngereo hoe nantson'andriamanitra ireo fa tsy nahatoky izy andriamanitra nitaiza azy ny azona azy fa izy ireo mihitsy tsy naharitra tamin'ny fiazonana ny finoana sy ny fieritreretana madio eo zany Paoly hoe misaotra an'andriamanitra ianao anaka mantsy Timoty mba misaoranao n'andriamanitra fa mpanompon'andriamanitra de misaora koa n'andriamanitra na mbola ataony mahatoky ianao ka mahazona ny finoana io fa tsy mora akory ny toetra ho mpanompon'andriamanitra mahatoky hotsika mino hoe tahaka ny Himeneo sy ny Alexandro fa izy Himeneo sy Alexandro dia mpanompon'andriamanitra izay niala tamin'ny finoana raha jerena de nanaraka ny toetsaina antsoina hoe Nikolaita ny toetsaina Nikolaita raha somary mandeha kely any amin'ny asan'ny apôstôly toko faheniny sika dia avy amin'ny teny hoe Nikoleo de iray amin'ireo diakonina zay fito nitokana amin'ny diakonina zany tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faheniny dia ireo diakonina ireo zay itao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina isandreny Stefana dia saika natao zany mba hanampy ireo helenista menina be ny helenista fony mijoro zany ny fiangonana atao Jerosalema de niaina an'ilay antsoina hoe kônôny anompo-mpananana dia menina be ny helenista zany hoe ireo jentile za manao hoe ohatra manao zaravila nareo amin'ny fizarana ny sakafo ny asa soa sosialy ka tsy mety de hoy ny apôstôly manao hoe aleo raha mifidy diakonina de reo mba mikarakara ny asa fiantrana dia nifidy fidiana olona de nifidy olona reo anisan'ireo Nikoleo zay iray tamin'ireo ataontsika hoe proselita tamin'izany hoe proselita efa proselita izy zany teo amin'ny nataon'ny testamenta taloha sy ny testamenta avy hoe proselita dia ireo jiosy niova ireo tsy jiosy firazanana kanefa nandray ny fivavahana jiosy ary misy amin'izy ireny tonga kristiana zany hoe tany am-piandohany mety gentilisa izy mety heleniste izy mety grika izy mety romanina izy fiaviany fa nanaraka ny fivavahana jiosy de raha hoe proselita ary mety tonga kristiana mihitsy ary izy de mbola proselita ihany misy karazany roa proselita ao anatin'ireo zany Nikoleo dia natao hoe proselita ny fahamarinana ny atao hoe proselita fahamarinana dia tahaka ny Nikoleo zany hoe tsy jiosy fiaviany izy fa helenista ohatra na grika ohatra izay nandray ny fivavahana jiosy ary nofrano manaiky anajany didy folo dia manaiky anajany didy folo de tonga toy ny jiosy firazanana mihitsy lasa toy ny mizaka ny zo mahajiosy azy izy afaka miditra any amin'ny tempoly manaraka ny zavatra rehetra zay Nikoleo ary teoria izy dia atao batisa mihitsy azy dia tahaka ny kristiana rehetra na dia hafa fiaviana ary izy zay nataony atao hoe proselita ny fahamarinana fa misy nataon'ny testamenta taloha zay tonga teny testamenta avy hoe proselita ny vavahady arak'ilay Exodus toko faharoapolo andininy fahafolo zany hoe reo vahiny miditra ao am-bavahadinao zay moa ny Exodus toko faharoapolo andininy fahafolo
dia ireo lay tenen'ny soratra masina hoe mpivavaka marina, mpivavaka tsara sady matahotra an'Andriamanitra, tahaka ny ohatra hoe tahaka ny Cornelio zao dia mpivavaka tsara sady matahotra an'Andriamanitra, proselita izy, fa proselita ny vavahady, zany hoe tsy ny frana izy akory, tsy ny frana izy fa mijanona am'izay maizy azy ihany. Fa izy indray dia tsy tahaka ny Nicoleo dia no frana nanaraka ny didy folo sy ny tonga toy ny jiosy mihitsy. Fa i Cornelio dia mpivavaka marina, tena atao batisa izy fa proselita izy, proselita mivavahady dia io le tenenio mpivavaka marina. Ary izay mampiavaka an'ilay proselita ny vavahady amin'ny fampianarana araby moa nahitana azy, dia ny proselita vavahady dia tsy ny didy folony azy, ny proselita ny fahamarinana ilay didy folo matena ohatrany hoe manaraka fomba jiosy mihitsy. Fa ny proselita vavahady dia ilay lalàna ny Noa, lalàna fito ny Noa ao anatin'ny lova-tsofina jiosy indrindra ny version dia misy lalàna fito manokana ny Noa. Dia ny proselita novala tamin'ny Noa dia ny tsy fanompontsampy, ny tsy fitenenan-dratsy anaran'Andriamanitra, anaran'i Jehova, ny tsy fanambadiana ny havana akaiky, ny tsy famonon'olona, de tsy mangalatra, tsy homana rà, hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly dehibe ny folo io amin'ny fanamafisana azy, dia ny tsy fiarovana fahatany, ny mpamon'olona, eo le fito. Dia ny proselita ny vavahady manaja zany reo, ala ao anatin'izany Cornelio, io le hoe mpivavaka tsara sady matahotra an'Andriamanitra. I Nicoleo zany de tao anatin'ny ataontsika hoe proselita ny fahamarinana, ary kanjo nefa Nicoleo ny ala de namorona le fampianarantsina hoe Nicolaïta. Iny le fampianarana Nicolaïta dia fampifangarom-pivavahana, fampifangaroana toetra, fampifangaroana finoana, sady mampifangaro ny toetra, na mpifapangaro finoana, na mpifapangaro fomba mpivavahana, zay Nicolaïta. Ary anankiray nanaraka an'ireo tonanohy zany asan'ny Nicolaïta zany, Hyméneo sy Alexandro, ary tateorinareo moa dia mbola nisy an'ny Fileto, zay izy ireo moa zany de saika atao Efesosy. Eo zany de avako malala mahatonga antsika manazava manao hoe reo olona reo ange na Hyméneo na Alexandro de samy tenen'ny Paoly fotsy nahatoky. De avako malala mitandrina ary hoy Paoly manao hoe aokenao isaora an'Andriamanitra amin'ny mahampanompon'Andriamanitra, fa misaora an'Andriamanitra koa mbola mahajoro tsara ho kristianina ianao. Fa misy kristianina tsy nahajoro miaraka amin'ny finoana tahaka ny Hyméneo sy Alexandro, ary nefa farana dia natolotra ho an'ny Satana. Midikany natolotra ho an'ny Satana tsy hoe very loatra, fa ho faizina, zay ny tena dikan'io, zany hoe ho faizina nofo, ho voakapoka, ho voakaravasy, voaratra avelan'Andriamanitra, avelan'ny Paoly ho faizan'ny Satana. Zay ny tena hoe atolotra ho an'ny Satana, tsy lafiny hoe tsy sanatria manozonareo raha tsy fomba ny Paoly zany. Tsy fadisany atolotra ho an'ny Satana dia Paoly zany tsy manana tsy afaka mikapoka. Toy manao ho faizan'ny Satana, asa na aretina zany, asa na inona re zany mba hahatonga azy ho afaka ho famonjena ny fanahiny zany ny dikan'io. De afaka malala midika zany de zao. Eo zany ny tokony hisorantsika an'Andriamanitra, misora an'Andriamanitra raha mbola ataonao mahatoky ianao. Ny dikan'io mahatoky de zao, mahazona tsara ny finoana ianao. Fanatika tsara fa ny finoana ny Jesosy le sahan'ny Paoly eo, ny finoana no manjary toe-tsay, zany hoe mahatonga ny olona manana fieritreretana madio tsara. Ny fandraisany an'i Jesosy aza-donoana fa ny dikan'ny teny hoe mibebaka de metanoia, ny dikan'ny teny hoe metanoia dia meta fiovana, nos dia say. Ny dikan'ny teny hoe metanoia zany na metanoe dia fiovan-tsay, manjary madio say, fieritreretana madio io tenen'ny Paoly io. No zany afaka malala ny hoe toetra mahatoky de zao, mino ny Jesosy tompo sy mpamonjy ilay olona, mibebaka ilay olona, ary miova, manana saina miabo pozitif, manana saina madio. Tsy zay rehetra mitoetra, tsy zay rehetra miteny kristianina koa afaka malala manana toetra saina madio, fa lay ratsy fetsy,
misy ndrandray aza nge ny fivavahana ampiasainy amina zavatra tsy madio rehefa tsy madio ny eritreritra rehefa ny fariseo angenana aza mahafantatra lalàny ny didy foly fa tsy madio fo tsy madio eritreritra tsy hoe tsy mahafantatra ny finono ny fariseo fa mahafantatra ny finono ny fariseo sy ny sadiseo fa zao tsy madio fo tsy madio eritreritra tsy mibebaka zany rehefa komalala ny hoe mahatoky io dia azononao tsara le finono nefa ianao amin'ny fotoana io dia manana ny fomba fijerenao na ny famakinao ny soratra masina ny didy folo dia ao anatin'ny fo madio ao anatin'ny saina madio tsy voatery ny olona mitolona ho kristianina rehetra manana fo madio sy saina madio le afaka malala io teneniny Paoly tahaka ny Meneus Alexandre tsy madio fo ndrandray ara mety miandrikendry tohana ny mpino ndrandray mety mianatra ny lalàna na mianatra ny soratra masina tsy ho an'ny tena fa entina hitsikerana na entina ataontsika hoe hanamarinana ny tena ary entina andesoana ny hafa zay le tsy fahadiovampo ny antony anarana lay soratra masina na andalinana mafy an'ilay finoana tsy mba anana ny tena fitreretana madio fa ndrandray entina hanamelona sy hitsarana sy entina ilazana hoe ary ianao ngamba tsara tenin'Andriamanitra manao an'izao ngamba tsara zany hoe le fo mihitsy tsy madio tsony zay Meneus Alexandre loha dia Paoly mantsy Timoty manao tandreminao anaka fa tazomo ny finoana ao anatin'ny fieritreretana madio ary rehefa tazomonao ny finoana ao anatin'ny fieritreretana madio dia manjary etika zany tonga moral zany tonga toetra zany tonga iainana zany zay ny dika andriavako malala zany toetra zany dia sady tsy hitanao tao amin'ny Alexandre tsy hitanao tao amin'ny Meneus tsy hitanao tao amin'ny Philippe fa tiany Paoly ho hita ao anatin'ny antsoina hoe olona mahatoky ka mahatonga tsy mampifangaro finoana hoe tia ny finoanan'i Jesosy dia tia misy finoana hafa tahaka nataon'ny Nikolaita finoana tsy ampiafy finoana hafa sady mampifangaro finoana no mety mampifangaro koa fomba mpivavahana zany hoe misy fomba mpivavahana hafa ampidirina ao anatin'ilay fomba mpivavahana jany Jesosy na sanadio koa mety mampifangaro toetra misy toetra tokony nampian'Andriamanitra ho toetra ny kristianina teraka ny fahadiovam-po nefa misy toetra tontolo zao indray manjary tafiditra ao ka mety ho toetra tsy mahatoky avokoa na ny fampifangaroana finoana na ny fampifangaroana fomba mpivavahana na ny fampifangaroana toetra mihitsy rehefa koa malala vaovao ny taona dia misaorary an'Andriamanitra ianao fa sady ataon'Andriamanitra mpanompo ny taony mbola ataonao mahatoky amakivaky ny taona araiky amin'ny 24 ianao dia engany ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ary mahatoky hatramin'ny fahafatesana ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa ianao no maniantso anay miantso anay ho mpanomponao tsy tsara noho ny afy zahay tahaka ny Paoly aza moa ny teny manao hoe lohan'ny mpanota fa noho ny famindramponao dia tonga mpanomponao zahay ary misaotra anao zay tompo fa mahasoa anay indrindra zany tsy mahasoa ny hafa ihany fa mahasoa ny tena anay mihitsy dia misaotra anao zay amin'izany antso zany misaotra koa tompo fa mbola tefenao mahatoky zahay ianao ny manefy anay tsy ny herin'ny tena anay no mahatonga anay ho mahatoky fa no ny herin'ny fanahinao masina ataovy miazo le zany toetra mahatoky zany zay tompo ka na fieritreretana madio ny amin'ny fivavahana tsy ampifangaro ny finoanay amin'ny finoana hafa tsy ampifangaro ny fomba mpivavahanay ny fivavahanay amin'ny hafa ary ny toetranay amin'ny toetran'izao tontolo zao esory aminay tompo ny fisalasalana sy ny fahatokiana fa tao eteratinay ny fahatokiana fa ianao Andriamanitra miasa mahery eo amin'ny fiainanay tompo vaovao ny taona dia mangataka ny famindramponao zay Jesosy fa ianao le lohany famindrampo mivavaka zay Jesosy dia feo zahay ho mahatoky hatrany ary mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia ta io ny asanay tsirairay avy hijoroany vavolombelona mahaolomba ho antso anay ta io ny tokantranonay ta io ny fikasanay rehetra Jesosy hoe omba ny fahasoavanao aminao Jesosy Kristy mpamonjy ary nametrahanay fiainanay tsy izany vavaka izany